Mijoro anavotra firenena vanona de Madagasikara. Araky nefa teneniko dia ny Ampela Mijoro dia fikambanana vehivavy dia hivoatra eo amin'ny fiainana. Izay mivoatra regny tsy hoe mivoatra fotsiny fe mivoatra fa misehatra rehetra dia mivoatra izahay. Ary raha fitinina fohifohy ny zavatra efa natao dia andeha inge fitiniko fohifohy ny ainga tamina boky anankiray izay nisoratako le izy hitanareo aseho ny tovavy kely io ao anatin'io daholo ny zavatra rehetra izay ho ataonay ary efa nataonay Ampela Mijoro sy ny mbola ho ataonay Ampela Mijoro. Inona moa ny tanjon'ny Ampela Mijoro e? Tanjon'ny Ampela Mijoro dia zavatra tsotra be raha fitinina hoy dia hoe manala ny vehivavy amin'ny tsy fisiana asa. Manala ny vehivavy amin'ny tsy fisiana asa. Manala ny vehivavy amin'ny tsy fisiam-bola. Zany hoe rehefa miasa ny vehivavy dia tsy maintsy manam-bola izy. Ary rehefa manam-bola izy dia natao ho iainany amezany tsirony tenany sy ny zanany, ny ankohonany, ny tokantranony ary akoatra ny tokantranony dia ny ao anatin'ny boky hoe anatsarana ny manodidina toy ny fokotany, ny hôpital sy zavatra rehetra izay tokony hatsaraina. Zany hoe mitady zavatra filaminana zany milamina tsara ny Ampela Mijoro. Raha zavatra rehetra izay dinihana dia mazava ho azy fa raha ao anatin'ny fokotany misy an'izay fikambanana Ampela Mijoro zay dia ilamina ary araky nefa niteneniko fa na mpangalatra aza dia tsy sahiditra amin'izany tanàna zany satria maninona mitambatra ireo vehivavy ireo. Misy ohabolan-drazantsika manko miteny hoe akangamako tsy vakinam-bola ka maika efa vehivavy maro ve dia hovaky mpangalatra tsy aritra fotsiny zay. Fa andeha hidirantsika ireo ezaka ataon'ireo vehivavy be dia be hitanareo ireo na ny tononkira irain'ireo na ny zavatra rehetra dia ny tanina daholo apetin'ny vehivavy ary tsindriko foana fa ny fikambanam-behivavy dia zahanay ahenika ny Madagasikara tsy maharaka izay eo amin'ny fidiran'izany vehivavy zany. Tena tsy maharaka izay eo amin'ny fidiran'izany Ampela zany. Inona ny antony? Satria te hivoatra daholo ny Ampela, mitady fiainana tsara ny Ampela. Ny anjaran'ny mpanorona dia manomana ny asa isan-karazany izay atao. Andeha ho tanisaiko ny hoe miainga tamin'ny fampiofanana ny masinina na mpidinina eo amin'ny fanaovana ny paty isan-karazany. Efa nataonay ny fizarana kokely dia fiompianany reny akoreny nazahoany Ampela volo. Nataonay ny fanofanana ny fiompiana trondro dia efa manao ny dobo dia mahazo vola ihany koa ny Ampela. Nataonay ny sedra eo amin'ny fambolena ny asa araky ny efa fitinina raha fitinina tsotsotra. Ary ireto masinina be dia be anananay ireto ireo masinina ireo dia manamaina zavatra ohatra hoe ny voankazo, ny anana, manamaina ny hena, manamaina ny sakafo isan-karazany. Ary alohan'izao fahavaratra izao dia tsindrinay fizara ny masom-boly izahay ho an'ireny Ampela reny. Taorianan'ny fiofanana momba fianarana ny fanaovan-tsakafo isan-karazany, ny paty isan-karazany isin'ny fidiram-boly dia mahazo vola amin'izany koa ireo vehivavy ireo izay efa nanao an'ilay ezaka. Fa ity zava-dehibe hitanareo ireo masinina be dia be vao tonga ireo masinina fanjairana ireo. Inona ny ampiasanay an'ireo? Ireo masinina fanjairana ireo dia anjairan'ireo Ampela ireo. Zany hoe amoronana asa koa zany izy mba anjaitra.
araky nefa nitenenina hoe ny tsy mahay mampianatra amin'ny mahay, ny mahay mizara fahaizany amin'ny tsy mahay, ka na dia anala ny taiko fe sy anao vikavika fotsiny ara sasany dia efa manam-bola izay. Dia mety hitaitaina ny hafa hoe kaiza kosa ary zay nahita vola entinay miditra amin'izany, efa nitsindriko hatramin'ny voalohany fa tsy misy vola loha na rotsaka na riary ary, fa mitady kosa miara ny fanohana, miara ny fanampy, miara ny fampitatana, dia atao inona le ezaka azo ny vola dia hoan'ny tsirairay. Manaiky tsara kosa ny fandaminana ny tsirairay, zany hoe ny mpamboly dia apetraka ao amin'ny sehatry ny fambolena, ny mpiompy dia atao amin'ny sehatry ny mpiompy, ny mpivarotra dia atao amin'ny sehatry ny mpivarotra, ary ny mpanjaitra dia atao any amin'ny sehatry ny mpanjaitra. Ny mpanomana ny fanomanana ny sakafo hoanin'ireo olona reo dia izahay aty amin'ny mpamorona, zany hoe sakafo ahoana moa zany ny tiana tongavana, tsy hoe miasa zay dia miasa foana, eo zany dia hoe hiasa foana, fa ny fifalian'ny vehivavy koa atao rehefa vita ny asa, rehefa milamindamina dia mbola maminao sakafo be dia be ohatra zao zahay. Ary tsisy vola alaina koa zany, araky nefa niteneniko tao, tsisy vola alaina any am-pikambana na ariary, fa dia manomana an'le sakafo ary rehefa manomana an'le sakafo dia inona ny zavatra miseho? Ny zavatra miseho dia zavatra tsotra, miara ny faly ny vehivavy. Hafa manko zany hoe fifaliana miaraka amin'ny ankohonana, hafa zay akonanao rery zay ny eo an-tokantranonao, fa hafa koa zany hoe fifaliana miaraka amin'ny samy vehivavy, dia hafa mihitsy ny fafinaretana azo rehefa hoe samy vehivavy. Jereo ange ny fifaliana samy vehivavy rehefa miaraka dia mitanjona zany dia ohatr'izay. Fa atoato dia anao zavatra tsara be zahay, anao zavatra tena tsara be zay, satria ireo vehivavy mpitarika zay efa be dia be mpitarika dia hozarainay ny diplôme tsara tare, ary zay diplôme tsara tare zay dia mbola mampiakatra ny herin'ilay vehivavy hikarakara ny namany, karakara ny manodidina azy, ampianatra ny tokony ho ampianarina ary anala ny tsy tokony ho atao. Zay zany ny atao hoe Ampela Mijoro. Ny Ampela dia tsy mila mandanindany fotoana amin'ny zavatra tsisy fotony, fa ny zavatra rehetra izay ataony dia tokony hiteraka soa ho azy, ho an'ny namany ary ho an'ny mpiara-belona aminy. Ampela Mijoro.